RGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Varina sady amin'ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka manadino ny fahoriana sy ny fijaliana iainan'ny mponina manoloana ny tsy voandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny vahoaka nefa no tompon'ny fahefana ka izy no hifidy sy andany izay olona hitany fa anafaka azy amin'izao fahantrana lalina mianjady izao. Hatramin'ny 7 isanjato ny fantiantoka sy ny fahasimbana ho an'ireo vahoaka ao Manakara fa indrindra ireo mpandrara madinika noho ny fahatapahan-jiro nandritran'ireo volana tany an-toerana. Tsy nisy ny haino ny fitarainana nataon'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra manoloana io ka manambana ny hanao fihetsikatsehana goavana ireo mponina. Mpampianatra 13 taona no voalaza ho nanolana ny mpianany ihany izay zazavavy 7 taona. Miaina anaty fikortanan-tsaina tanteraka ilay zazavavy amin'izao fotoana izao no nitahotra raha vao mahita lehilahy. Rahampitso no hiatrika ny fampivondronana ny ekipa-pirenena malagasy ny Bariany Madagasikara ho fiatrehana ny lalao anatin'ny fifanitsanan'ny kanina 2024 ny 13 martsa sy ny 17 martsa izao. Etsekilany hijanona tsy ho mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy ny volana septambra izao Nicolas Dupuis raha ny fanambarana nataony. Any ivelany, anarivony ireo vahoaka frantsay nidina an-dalambe androany naneo ny atezerany manoloana ny fisisiana ataon'ny governemanta frantsay amin'ny fampiarana ilay andinin-dalàna 7 teboka telo momba ny fanavoazana ny fisotrondronono. Fampandehanan-draharaha maro no mikatso any an-toerana amin'izao fotoana noho ireo fitokonana maro samihafa izay saika manerana ny Frantsay iray manontolo. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny ity alina ity. Ialany sy ny fahatarana minitra vitsy no ny lafiny fanomanana. Asaina mpitiavana hatrany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka izao dia ny mahatoa an-dahatsoratra no anomboantsika ny fotoana. Variana sady amin'ny fampelezan-kevitra mialoha ny fotoana ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka manadio ny fahoriana sy ny fijaliana iainan'ny mponina. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny vahoaka nefa no tompon'ny fahefana ka izy no hifidy sy andany izay olona hitany anafaka azy amin'izao fahantrana lalina mianjady izao. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity, efa manomboka rita omenombeny ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana. Tsy misy lalàna mandrara ny fanaovana izany eto amintsika fa ny miteny hoe fidio no tsy azo atao. Samy miezaka maneho ny heviny mikasika izay fomba ahafahana mametraka atin'izao ireo paikady rehetra ahafahana mandrisy lahatra ny mpifidy. Anatin'izany mandeha ny teny mahery vaika, tenenina avokoa izay rehetra amelezana ireo mamofopofona kandida, ifaninana sy ny maro hafa. Fa ny magaga vitsy amin'ireo no samy milaza sy maneho hevitra mikasika ny tsy fahatomombanana tsikaritra amin'ny fanavoazana tanteraka ny lesin'ny mpifidy izay mety hiteraka krizy goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Vitsy ireo samy joro ka anambara sy anao antsoavo amin'ny tokony ametrahana fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra. Ankilan'ireo toa adino ny olana ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny mponina ary indrindra ny fahantrana lalina iainan'ny vahoaka. Voatela akory nanamafy ny banky iraisam-pirenena fa tafiditra anatin'ireo firenena ahitana taha ambony indrindra amin'ny fahantrana maneran-tany Madagasikara ary mihoatra ny 70 taona vao afaka hatratra ny toerana misy an'i Rwanda amin'izao fotoana. Voalaza ny mpitondra ombenimbeny ihany koa fa mitsinjo sy miahany sosialim-bahoaka izy ireo. Nanamafy izany ny filoha ny volana janoary lasa teo ka nanome baiko ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta fa hajanona avokoa ny fanamboarana fotodrafitrasa ary iompana amin'ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena nefa tsy misy afa-tsy ny 900n'ireo anaty fahantrana lalina eto Madagasikara no misitraka ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny taona 2024. Izany hoe ireo 900 anaty fahantrana lalina ireo no nisitraka fanomezana nataon'ny mpitondra sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta tao anatin'iny taona 2024 iny. Tsy ny fahantrana ihany nefa no mampijaly sy mampitaraina ny mponina fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny asa sy ny fidiram-bola nefa tsy misy. Manjaka ary mihamahazovana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana na ny tanan-dehibe na ny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana.
isan'andro. Tsy maintsy misy ireo very fananana, maratra, mamony ainy sy ny maro hafa avokatr'izany, ary indrindra ny fakanan-keriny. Tsy magaga raha toka mitsokom-ponenana ny malagasy ka miezaka hiala ny tsokosoko ifindrany amin'ny firenen-kafa manodidina, tahaka ny tranga farany teo izay namoizana ain'olona maro. Fanontaniana mipetraka manoloan'ireo ny hoe tena ho fitiavan-tanindrazana tokoa ve no iazahana manao fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana etseroa amin'izao fotoana? Raha tena tia tanindrazana ka tsy mitsinjo sy mijery ny vahoaka ao anatiny, azo overina ho milazany marina ve? Na tiana na tsy tiana aloha, tsy maintsy ny vahoaka no itodiana rehefa avy ny fampelezan-kevitra tena izy. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka ifidy sy andany izay hitany sy maharesy lahatra azy fa anala azy amin'izao fahasahiranana mianjady amin'ny firenena izao. Tsy tokony ho adino ihany koa, tsy tahaka ny teo aloha intsony, vahoaka mahay mijery sy mandanjalanja no hita amin'izao fotoana ka tsy ho tambazana intsony amin'ny sakafo sy lamba kely etseroa. Fa tsy azo itokisana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny rafitra misy ankehitriny, hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena Constant Ravelson. Tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny voameritra mahaloatena misahana ny fifidianana na ny seny. Henri Florian. Tsy mahafa-po ny fomba fiasan'ny senina ny vaomeram-pirenena mahaloatena misahana ny fifidianana, hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson. Eo anatrehan'ireo asa izay efa natao no fanomanana ny fanatanterana ny fifidianana. Tsy hita mazavatra amin'ny androany antotanisa mazava momba ny fanavaozana lisitry ny mpifidy raha ny fanazavana, ary azo tanterahina ihany koa ny fanovana ireo mpikambana mandravitra ny seny manoloana ireo tsikera maro samihafa. Ohatra amin'ny tsy fahaizany seny izao dia amin'ilay fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy impirina emotra iny zay. Impirina emotra iny. Mba aseho ianay ny vita mandritra izay fotoana izay ary hoe nakabahana nareo amin'ny fanaovana an'ilay lisitra. Olona firy amin'ny olona vaovao tokony hifidy, tsy nanan-kopia, tsy nanan-karatra, lasa afaka mifidy izany nanaovanareo azy. Avoay statistika nareo, ahitanao niasa ve nareo ary nahay niasa nareo ve nareo, niaiza ny tena kendrenareo. Tsy mahasamy tatitra n'izany ankehitriny e. Fa mitanisanisa fotsiny hoe sivy tapitrisa zao. Zay dia mametraka akitsarahany mihitsy hoe azo soloana zao isen'io. Raha voasolo zao io na hatramin'ny volana me mbola mety dia azo ataony manamasaka tsara mihitsy ny fiasan'ny senia, manova ny fomba fiasany ary mahatratra ny daty fifidianana tokony atao. Ho an'ity mpamakafaka ara-politika ity, tsy misy fifidianana vanona eto amintsika raha inona ny mety isian'ny korontana mialoha na mandritra na aorian'ny fifidianana raha tsy misy ny fijerena manokana ny mahakasika ny lalam-pifidianana. Misy mahavita amin'ny teny mihitsy hoe tsika tsy hanao anjany hanamboatra ny lalam-pifidianana sy ny samy fa tonga dia manao fifidianana tsika. Alefa fotsiny tsika vahoaka mijery ny atsy, mijery ny fanaovana lisitra, mijery fa ngatsy zany natao hatramin'izay e. Amerina ny 2018 zany zalahy. Zay le veriny atao. Ny 2018 dia natao zinina izahay sy ny société civile izay mba niarany ketrika fanamboarana sy fanotsiana ny lalàna rehetra mikasika ny fifidianana. Firenena hiotsaka no ary efa tsinjo le meloa fa fananina atao raha sanatria misy mendimendy sy voafandrika amin'ny hoe anao fifidianana tsy misy fanitsiana tanteraka ny rehetrarehetra momba ny fifidianana. Anisan'izay ny seny fa anisan'izay koa ny lalàna isan-karazany momba ny fifidianana, code électoral mihitsy. Ilaina ihany koa ny fanatanterana ny voalazan'ny lalàna ny amin'ny fanatanterana ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity, ary tokony atao ihany koa ny fifidianana izay ho filohan'ny faritra araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Hatramin'ny 20 isan-jato ny fatiantoka sy ny fahasimbana ho an'ireo vahoaka ao Manakara, fa indrindra ireo mpandraraha madinika noho ny fahatapahan-jiro nandritra ny roa volana tany an-toerana. Tsy nisy ny ihany ny fitarainana nataon'izy ireo tamin'ny tompony andraikitra manoloana io ka nananambana ny anao fihetsiketsehana ireo mponina any an-toerana. Fanadiadiana. Raha fahatapahan-jiro miverimberina no hitana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ho an'ny distrikiny Manakara, roa volana tapaka ny jiro ary tsy nisy ny fepetrano raisina hoy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity. Anton'izany raha ny fanazavana ny tsy fanamboarana ny groupe mpamokatra herinaratra any an-toerana izay hofain'ny fanjakana amina orinasa tsy miankina. Miandry teknisianina avy aty andrenivohitra trano vao misy ny fanamboarana vonjy-davanandro raha ny fitarainana. Hatramin'ny 20 isan-jato ny fahatiantoka ho an'ny fahasimbana tao anatin'ny volana tsy nisy ny jiro ka nampitroatra ireo vahoaka raha ny fanazavana. Ny aty sikana dia mafy tokoa satria be dia be
ny zavatra simba ho an'sika mpandraharaha rehetrarehetra sy akanavaka mampiasa ny ziro na ny olosotra zany na isika mpandraharaha mampiasa ny ziro. Be ny faty antoka, be ny zavatra simba. 98% ny ny fahasombana satria ao ny simba télé, ao ny simba ny anao frigidaire, ao ny simba ny BDB 98% ny fahasombana ary zay ny manahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria sisy ny remboursement io fa de samy miantoka an'izay favoazana. Tsy nitsahatra ny antso ireo tompona andraikitra isa tokony hijery olana io ny solombavambahoaka raha nitatitra trany saingy tsy nisy ny aino. Ny konokonona ny anao etsika an-dalambe goavana noho izany ireo mponina sy ireo mpandraharaha. Zavatra nanaitra koa nefa ny ande ity. Rehefa mba hihohitra isika mba hikonokonona ny hohitra de zay zareo tompona andraikitra voataitra. De maninona loatra ry tompoko raha izany no eritreritranareo raha sy grevo zany ny vahoaka malagasy de sy taitranareo hanamboatra ny fitaovana izay efa niangazenareo satria enareo ny fampiraraha tamin'ny mpitondram-panjakana malagasy hoe agnome fahafahapo, anome ziro sy tapatapaka sisy délestage ny mponina mipetraka ao anatin'ny commune urbaine ny Manakara. Tapaka izy 2 volana nao be marenina anareo rehefa naheno konokonona greve ianareo, i greve zay voataitra ianareo aza tao an'izay re engany mba sy ho averinareo tsony zay fa sisy olona afaka miaina raha ohatra ka greve no atao sy sara zany greve zany. Iandry ny fahatezera-mbahoaka foana avy vao hijery vahaolana hoy ny solombavambahoaka ny Manakara. Ireo vahoaka izay tsy anankiitsony ny fahatapahan-jelo lava reny tahaka izao ho hiatrany ny fanazavana. Fasakana ho an'ny fampivoarana ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara ankehitriny ny tsy fahampian'ny torolalana amin'ny firosoan'ny tanora amin'izany. Na eo aza ny hevitra sy ny fahavononan'ny tanora hiantsehatra amin'ny tontolon'ny fandraharana. Mihemitra manoloana izany izy ireo vokatry ny tahotra sy ny tsy fisian'ny tohana amin'ny alalan'ny fampianarana. Abraham Randriamanana. Mahatratra 4.7 ny tanora eo anelanelany 12 hatramin'ny 30 taona eto Madagasikara tsy hanasa sy handala-pitadiavana asa raha ny antotanisana avoakan'ny Instat ny taona 2024 tamin'ny alalan'ny AGPH3. Etsy ankilany ny tombo iray faingoenina isan-jato ireo orinasa niforona teo amin'ny sehatry ny ara-dalàna ny taona 2024 ampitaina ny taona 2024 raha ny antotanisany Instat hatrany 5.9 isan-jato amin'izany no orinasa manokana. Olana ho an'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara hatretony tsy fampin'ny fampitana ny fahaiza-manao sy ny famporisihana ireo tanora hisehatra amin'izany. Betsaka ny tanora te handraharaha, betsaka koa ny tanora manana hevitra tsara fa saingy tsy manana an'le information na tsy manana an'le torolalana andianana amin'le izy. Nefa misy structure BDB na misy initiative BDB, misy fanampiana BDB zany eto amintsika mikasika ny entrepreneuriat izay tsy voatery hoe anana ny tanora accès. Any am-pianarana zany tsy dia tena aty amintsika tsisy an'izay hoe culture entrepreneuriale zay. Dia nefa ny tanora efa manomboka te hivelatra amin'izay. Dia nefa izy zany noho ny zavatra hoe tsy ananany tsy nianatra an'le izy tsy mafantatra izy hoe aiza izy ny mandeha mila information tsy fantany hoe inona ny tokony atao. Tombony ho an'ny firenena iray ny fampandraisana anjaran'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fandraharana ho an'ny fampihodonana ny toe-karena. Young people they have courage. Ny mazava-dehibe ny tanora eo amin'ny sehatry ny fandraharana dia toy izao, izy ireo dia mahay sy manana ny fomba fijeriny manokana sy ny herintsika feno amin'izany. Izay no antony ilana ny fanampiana azy ireo satria ananany ny fotoana ahafahana mampitombo ny traikefa izay entina ampiasana ary hiteraka fiantraikany tsara ho an'ny firenena. To partake in national development. Notanteraina androany tetsy amin'ny trano be ny varotra ny varavarana misokatra ho an'ireo tanora mikasika ny sehatry ny fitarihana sy ny tontolon'ny fandraharana no tanterahin'ny GCI Madagasikara. Indray mbava amin'ny lafiny toe-karena dia tsy mbola misy mpandraharaha tonga mividy ny lavanila ao amin'ny distrikana Ambanja hatramin'izao. Isy ny surproduction noho izao tranga izao ny firaisamonim-pirenena any an-toerana izay teraka faty-antoka goavana ho an'ireo tantsaha oninasaina. Raha ny fitotonga ny vidin'ny lavanilina no olan'ireo tantsaha-mpamokatra teo aloha tao amin'ny distrikana Ambanja ankehitriny tsy misy mividy intsony ireo lavanilina hoy ny firaisamonim-pirenena avy any an-toerana. Tokao raha ohatra quantité de tonnage zany zahagna
fa tsy maina mitahy amin'ny sava zany ny raha ohatra amin'ny vanily zegny raha zahantsika amin'ny ambanja zany. Sahiragna dia sahiragna marigny ny vahoaka amin'ny resaka vanily satria tsy navy amin'ny place nieritreretan'ny vahoaka azy ny vidin'ny la vanily. Teo mbo nahita hoe 30 000 ariary le kilo, ao ny 40 000 ariary tamin'ny taogno lasa, vitsy dia vitsy nahazo 75 000 ariary zay. Fa kanefa moyenne zay zagna vidin'ny la vanily tambanja raha moyenne zagna teo amin'ny 40 000 ariary zay raha moyenne zany. Mbola mitoy zay le tsy fetezan-javatra zay miteraka problème be tsara zay todian'ny fanjakagna amin'noko mihitsy atao karakory filen'ny la vanily ty fa tegna sahiragna mihitsy le olona amilesaka la vanily. Singa hita rafana ny tsy fandehan-tsena any amin'iny district iny ny tsy visindreo mpangalatra la vanilina maitso ho iatran'ny fanio-kevitra. Raha izao zava-misy izao ahina ny isin'ny surproduction any antoerana. Ohatra zao isan-taona zegny niatra la vanily fa be magnambara fa efa tsy misy olo tokony vidy angamba zao satria mahatonga le alatra la vanily nge le mpividy mialoha ampotoagna le magnambara indicateur raiky magnambara fa tsy misy mpividy mihitsy la vanily mampatahotra zay paysan mampatahotra ny paysan zay mampitentagny paysan mihitsy zay mihitsy le référence resin'ny paysan hoe tsy vidy mihitsy la vanily teny tonte. Le vanily zao fa be gosinany fa mois de mars zao gosin'ny la vanily zao fa be dikan'zegny mijaly tsy mandrisaigny ny vahoaka agny amin'ny fahatrasambarany resaka la vanily zao. Ny fiaonan'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny varotra tamin'ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity ny 6 febroary teo izay nantenain'ny maro amany olana saingy njany no kabary mbola tabatra ihany. Hatramin'ny androany tsy mbola tratra ny 12,900 ny vokatra naondra ny Madagasikara tamin'ny taona lasa na efa 3 volana latsaka azy dia ho tapitra ny taom-panondranana ho an'ity taona ity. Tranga izay miteraka fatiantoka ho an'ireo tantsaha manahirana ireo mpandraharaha mampihena ny vola vahiny tokony hiditra eto Madagasikara fa ihany koa mandratsy endrika ny la vanily na malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mpampianatra 13 taona no voalaza ho nanolana ny mpianany ihany izay zazavavy 7 taona miaina anaty fikorontanan-tsaina tanteraka. Ilay zazavavy amin'izao fotoana no ny tahotra raha vao mahita lehilahy. Erinora Zafinimanana, Kolotoa Masina. Ny santoka ny anaran'ny dadatoany ilay zazavaolana ity lehilahy 13 taona ity nandritra ny fotoana nanjonoany ilay zazavavy kely 7 taona ny arivariva ny alarobia fa 9 ny volana martsa lasa teo. Tsy nahita ny endriny anefa ilay zazavavy kely ka lasa voafitaka noho ny feo mitovitovy amin'ilay feo any dadatoany ka nentiny niodikodina tany anaty kiritrala amin'ny andro efa ariva. Lasa nanaraka tany izy zany dia rehefa tonga teo alolo teo amin'izay zany le izy le lalana tsy le lalana le mandeha makaty amin'le tonton fa lasa lalana hafa no hitany andehanan'le olona. Dia fa nga andray ny lalana mandeha amin'ny Rinoela efa tsy niteny tsony ny olona io dia rehefa nandeha izy zany dia rehefa tonga tao anatin'ny ala anaty ala maizimaizina zany dia tonga dia natosika ny olona io sady niteny izy hoe za tsy misy selina anao zany dia nitaterahany le filan-dratsiny dia noho ny vita ny zavatra nataony zany dia zany nataony anazy amin'izay rehefa avy eo hoe aza miteniteny amin'ny mamanao fa aty lalako dia any lalanao. Teo zany nafantaran'le zavikeliko le izy le natosika an'iny zany teo zany voafatan'le zavikeliko hoe monsieur. Ny fampitadiavana eraky ny tanàna io zazavavy kely io kinanjo efa ariva be vao nody tao an-trano. Ankoatra ny tahotra hita soratra teny amin'ny endrika ilay zazavavy fofona tsirinaina teo amin'ny akanjony no tsikaritry ny mpitaiza azy. Fataizanao azakapoana za mama oziny dia tonga izy dia nitorovoka nipetraka teo ankilako karan'io fa maninona za mama ozy izy naola amin'ny monsieur zay ny teny nataon'le zanako dia fa naolany nataony ahoana ianao dia nitatarany araka an'le zavatra niteneniko teo aloha teo zany le zavanisy dia jerevako marina le lamba nataony avy teo jerevako dia tena nofoniko karan'izay dia tena zavatra hafa marina le taminazy dia za zany tsy navitany raha tsony fa tonga dia nikiropaka be dia nangorony entana dia nanantso any anada mamanty taty dia nanantona tany zany le zanako dia naketena nanontaniany le tonton izy nanontaniany papany izy hoe monsieur ozy monsieur anay dia nanontaniana ny akanjony hoe inona ny akanjo nataony dia hoe akanjo lavatanana ozy izy menamena dia nidinihako satria eo ampivezivezena amin'ny valo mars eo iny hitako tsara moa za koa zany mivarotra eo amin'ny devant eo hitako tsara le akanjo nanaovany lobaka menamena dia zay zany ninoko an'le teniny hoe tena izy marina zany matoty izy azy ty ny teny an'izany hoe monsieur le izy ary izy le niteny ozy nanao hoe tsy miselina anao zany za sady dia za ozy tonga dia nalavo ny tsindriny. Ny fahasalaman'le zaza aloha ny izy le vovo iny hitaraina ny marary zany taty dia hoe rehefa mipipi hony izy dia mangirofiry be zay ny zavatra nitarainan'le zaza
zazakely de voatery zany hoe tsy maintsy nanteny hoentina tamin'ny dokotera zay nefa ny amin'io a sy mbola sahirana tena sahirana hoe raha hoe ny vola zany de tena sahirana zay izy am'izao aloha de mbola mitaraina izy rehefa mipipi izy mbola teneniny hoe mbola marary le izy le sainy mihitsy ny tena hitako vola le sainy raha vo lehilahy no miresaka aminy a de hitako mihitsy hoe misy fahatahorana izy ohatrany hoe matahotra izy efa eny am-pelantanany fitsarana moa ny raharaha ankehitriny miayay fatratra amin'ny mety sinitsindry sy fanelanelana ny ireto fianakaviana ireto manoloana ny etraketraka ataon'ny sasany tonga eto amin'ny fotoana ny doka fohy indray sika tomboko lasy tomboko vavy aorian'izay miditra ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo atry Finday kado smartphone vaovao be S Prime finday raiky ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFeel Prime FM Prime sy ny Mifi 4G tonga vahaigna ny amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao Telma safidiky numéro 1 malagasy Nisy rivotra fofofo be ny teny tsara feno varim-bazaha na niaibina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary mifangaro ka nanomeny biscuit complet gouty mampahavitrika tsika isan'andro biscuit complet gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina hoanindreo te ho salama sy atanjaka be gouty mahameriny anio Tavaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isika amin'izao alina izao asaina mpitiavana hatrany ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany Totosa omaly ny fidirana rapomba ofisialy ho an'ny mpianatra ho mpitsarandiany 2024 zato menada izy ireo izay mizara sampana telo lehibe impolo anatin'ny sampana misahana ny ady fanaovany olon-tsotra 20 anatin'ny sampana misahana ny ady fanaovany amin'ny fanjakana ary ny 20 ambiny anatin'ny sampana misahana ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ny compte-bola mpanjakana maharitra roa taona ny fiofanan'izy ireo eny anivon'ny sekoly fiofanana mpianatra ho mpitsara sy mpirakitra tonga nanotrana izay fidirana rapomba ofisialy izay ny pitahiry ny tombo-kase mpanjakana ministry ny fitsarana namafisiny tamin'izany fa saripady ny asa mpitsarana ka mila manapirofo ny mahamendrika azy ireo mpianatra anaraka ny fiofanana fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra tsy voafehy ihany koa ny eny amin'ny tanàn-dehibe alina olona iray no namony ainy ary vehivavy iray ihany koa no voaentaka teny Ambanimaso Anosizato ka vola manodidina ny 1,400,000 ariary no lasan'ireo olon-dratsy tamin'izany olona saina. Olona iray hatreto no fantatra fa namony eny teny Anosizato andrefana ary nisy ihany koa ny naratra mafy vokatry ny fanafiana sy ny fanendahana ny seho teny Anosizato alina raha ny fampitambo maripototra voaray raha matotompona cash point iray no amonjy fotiana tokony ho tamin'ny fitora arivo tamin'izany no narahana olon-dratsy misy roa mitana basy antsy ka teo amin'ny tanàna Ambanimaso Anosizato no raikitra ny fifanjevona. Ny antso vonjy ilay ramatony endahana ka ireo ny kasy amonjy azy no voatsindro nantsy sy voatifitra basy vokany iray tamin'ireo saika amonjy ilay ramatoa hatreto no fantatra fa namony ainy ary misy ireo maratra manaraka fitsabonina lasan'ireo olon-dratsy ny vola manodidina ny efatreto sy iray tapitrisa ariary raha ny fampitambo voavoaray ary mbola karohany ireo olon-dratsy hatramin'izao tranga tahaka izao izay hitarafana fa mandry tsy lavoloa ny vahoaka malagasy hoy ny fikambana iraisam-pirenena HWPL izay misehatra amin'ny fampandriana fahalemana. Raha ny zava-misy eto Madagasikara moa zany dia azontsika lazaina hoe mbola tsy misy ny fandriam-pahalemana dia izay indrindra no mahatonga ny HWPL manao an'izay ezaka izay manaparitaka an'izay asan'ny fandriam-pahalemana izay. Misy karazany amin'ny lafiny maro samihafa ny fototra aloha zany dia matetika ny hoe fahantrana ao anatin'izay fahantrana izay no hoe mahatonga ny olona tsirairay samy te handromba tsirairay avy ihany koa dia eo ihany koa no hoe tsy fifanajana sy fitiavatena moa zany mazava ho azy.
ity fikambanana iraisam-pirenena ity izay mitaky ihany koa ny ampitsarana ny ady misy eo amin'ny Ukraina sy Russia ka andefa taratasy amin'ny filohan'ireo firenena roa ireo. Araka ny zava-misy moa amin'izao fotoana izao ny fantatritsika rehetra mahakasika ny adiny Russie sy Ukraine ary araka ny fantatritsika ihany koa ny HWPL tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao anatin'ny firenena 70 dia anisan'izany ny Russie sy ny Ukraine ny tanora ny tena hoe victime raha izay ny ilazana anazy ao anatin'izay hoe tsy fahandriam-pahalemana izay ary miaina sy miatrika an'izany ady izany tanora no nanoratra ny taratasy fahandriam-pahalemana io ary fangatahana ilay taratasy mba tsy tohizan'izay ady izay intsony. Raha ny zava-misy saika aorian'ny trangana sy fandriam-pahalemana hatrany ny mpitandron'ny filaminana isan'ny tokony vao mikoropaka amin'ny fandraisana andraikitra raha tsy ilaza afa-tsy antany ny faritra aloatra mangory farany teo tsy misy ny drafitra mazava ametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny firenena. Rahanao rampitso eto amin'ny fahitalavitra kokolo amin'ny fitoro ariva ny fandarana imaso izay iresahana ny toedrara politika sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny vahiny fandarana ao amin'ny rampitso ny filohan'ny fikambanana zanakazivany Madagasikara na ny Fizazimar Maurice Beranto Araoary ny sombiny amin'izay. Miangavy anareo mba jereo ty fiainany ty mpiaramonina amintsika ty ireo mpiretan-drazana amintsika reo mijaly zareo reo isaky sarany zareo menimena tsy sakafo tsy mavita mampialatra ny zanany tsy malahelo zareo mahita malagasy androany mbola mitarika sarety tsy vita mitarika sarety fa ny zanany raiky mifolo manampy azy manosika an'iny sarety iny nefa amin'ny fotoana fianarana tsy mavita mandeha mianatra ny zaza zay ny tenako hoe ampy zay hoa azo iza Maurice Beranto fanomanana ny zoan'ny diaspora andray anjara amin'ny fifidiana amin'ity taona ho avy. Mba fantatro moa mety skompomeko anao zany zay reto efa tamin'ny taona 7 no niaraka tamin'ny ministre Rambahiny tomboko lahy Zora Razafimaleo nitaky an'izany 7 nefa za de miteny aminao fa talohan'izany zay de efa nitaky an'izany zay zany tamin'izany fotoana resaka fotsiny io amiko io resaka fotsiny zao anele izy alohany anao avita ampifidiny malagasy any Andilambato zany any vela zany tsy maintsy misy liste électorale koa any tsy maintsy misy bureau de vote any si zavatra ampanaovanao zany raha tsy mbola vomana anapakevitry mba azo mifidy reo aiza reo nifidy sa atao par correspondance. Raha mpitso ariva amin'ny fitora araka izany ho anarahana manontolo ny fandarana imaso iny fa raha mpitso no hiatrika ny fampivondronana ny ekipam-pirenena malagasy ny barian'i Madagasikara ho fiatrehana ny lalao anatin'ny fifanitsanan'ny kanina 13 ny 13 martsa sy ny 17 martsa izao etsy ankilany hijanona tsy ho mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy ny volana septambra izao i Nicolas Dubuis araka ny fanambarana nataony. Abraham Randriamana no mitatry ny andindiny izay. Ho tanterahina rapitso ny fampivondronana ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy mandritra ireo lalao roa tafiditra anatin'ny fifanitsanan'ny kanina 13 ny herinandro izao raha nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ireo mpilalao eto an-toerana no nomboka izany ny maraina raha toka ny hariva kosa no higadona eto an-tanindrazana ireo mpilalao mila ravinahitra. Lalao fahatelo hatrahin'ny barian'i Madagasikara anatin'ny fifanitsanana ny lalao ionany amin'ny Centrafrika ny alakamisy 17 ny volana martsa izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Raha toka ny alatsinainy 17 ny volana martsa kosa ny lalao miverina ny Cameroun. Ankoatra izay, nanambara ny mpanazatra ny Barian'i Madagasikara ny amin'ny fialan'ny tsy ho mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy ny volana septambra izao, aorian'ny fifanitsanan'ny kanina natafiakatra na tsia. Anton'izany ny fiafaran'ny fifanarana nataony tamin'ny FMF, io koa ny safidy nataony ho amin'ny zavatra hafa toy ny fanomanana ny tandriketsany baolina kitra. Na eo azy izany, nanamafy ny hanao ny ezaka rehetra ho an'ny ekipam-pirenena mandritra ny fifanitsanan'ny kanina 13 ny tenany. Nodimandrio arivo io rakotiny Rina Désiré fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Des Monstres ny tenany izay ekitany baolina kitra malagasy ny taona 70 sy 80 anisany andrafitra ny ekipam-pirenena club M izy ary ny lalao tao anatin'ny club Sotema ny tanany toerana irakiraka afovoany. Ny ekipa Nicole TVFM mandeha mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo rehetra akaiky azy.
Lafim-baovao hafa dia notontosaina nanomboka ny fahaenina ambin'ny folo ny volana martsa ary ny farana tamin'ity valo ambin'ny folo ny volana martsa ity ny hetsika no volavolain'ny EMIT na ny école de management et d'innovation technologique ao anatin'ny fankalazana ny faha-efatra amby roapolo taona ny sekoly notoana ny faritra Matsiatra ambony sy ny universiténa Fianaratsoa ny arahana ny asa tamin'ireo sehatra tsy miankina. Ilaina ny hetsika tahaka izao satria ny sehatra iray ahafahan'ny tanora teto anivon'ny université na fantatra sahady ny laraka izorana ahafahana mahafantatra ny zavatra maro ihany koa. Kolo Fianaratsoa. Orinasa efatra dimapolo no tonga nanohina ny antso tamin'ny ilay salon des entreprises ny totsaina teo anivon'ny université Andrainjato Fianaratsoa izay nanomboka ny fahaenina ambin'ny folo ny volana marsa teo. Tanjana amin'izao hetsika izao dia ny fampifanantonana ny orinasa sy ny tanora, eo ihany koa ny fizarana tolotrasa na ny speed recruiting sy fiofanana arakasa na ny stage, fampafantarana ny tolotra sy ny tinady avy amin'ireo orinasa sy ny haizatra ananan'ny tanora. Ahitana tanora manodidina ny 3 alina eo ny mandalo-pahalalana sy fahaizana eo anivon'ny université Andrainjato Fianaratsoa ity, ka antony anampiana azy ireo indrindra no antom-pisiny izao hetsika izao. Ny fito fipijery amin'ny fampandrosoana ny tanàna no nanosika ny eo anivon'ny faritra Matsiatra ambony, nanampy sy nanohana ihany koa izao hetsika salon des entreprises andiany voalohany ny totsaina teo anivon'ny université Andrainjato Fianaratsoa izao. Andro voalohany dia efa hipoka ny tranobe ny kianja serasera sy ny LMD ary mitohy tamin'ity andro anio ity. Ranomaridrefo zany no jerena dia nahaliana ny olona ny salon des entreprises première édition. Mankasitraka anareo rehetra izay nitsidika ny stand tamin'ity andro anio ity. Mankasitraka ihany koa anareo izay nanatrika an'ireo fampiofanana sy atrikasa ary famelabelaran-kevitra satria raha tsy nisy anareo nanatrika dia zava-poana ihany ity salon des entreprises première édition izay nikarakarainy teto anivon'ny université ny Fianaratsoa ity tamin'ny alalan'ny école de management et d'innovation technologique izay niarahana ny asa tamin'ny faritra Matsiatra ambony. Ny vokatra azo resahana sahady dia ny fampanantenan'ireo orinasa mpandray anjara, ny andrain'ny mpianatra izay rehetra tonga nitsidika ny salon des entreprises première édition amin'ny fampananana asa avy hatrany na ny resaka stage. Nisy ihany koa tao ny speed recruiting izay efa nandraisana andro mpianatra izay nitsidika ny tranoeva. Hita fa nahasarika tanora maro tokoa ilay hetsika salon des entreprises andiany voalohany ity, fa dia andrasana araka zany ireo sampam-pampianarana hafa izay anatotosa ny anjarany tsy hoela eto amin'ny université ny Fianaratsoa, fa dia manampibetsaka ny tanora ny fisiny ny hetsika tahaka an'izao. Ny tontolon'ny fanaovana capitonnage, ny fomba fiasa sy ny vola tsy maintsy laliana mahakasika izany no arahanao anatin'ny fandaharana alalino rapitso amin'ny valora sasany alina eto amin'ny Kolo TV. Ny capitonnage izay tsy mijanona amin'ny fiara ihany fa manandanja ihany koa amin'ny fanavaozana sy fanasarana ny fanaka ao an-tokantrano. Amin'ny fiara iray na inona karazany, ny karoseri no hita voalohany ary ny seza no eo amin'ny larana faharoa. Matetika nefa ataon'ny tompony tsinotsinona ny sezan'ny fiara. Fahita matetika eto amintsika izany, indrindra ireo fiara fitateram-bahoaka, seza rovitra, misy goka, misy vy na plastika mandrovitra fitafy, mitongilana, mihetsiketsika sy ny maro hafa. Noho ny asa enjehana isan'andro, maro amin'ireo tompon'ny fiara no tsy mahafohy fotoana sy vola ikojagotsana ny fiarany. Ny fahitako indray aloha raha ho anahy manokana matetika ny tompona tômôbila indray misy tsy miraharaha fa ny apiditra foana zany fa tsy mba misy remboursement hoe ambarana kely an'le entretien sotro ohatr'izany fa ny apiditra foana. Dia eto mba mitantara zany satria za sady mampiasa ny tompony. Raha ohatra anahy manokana zao za tena tiako zany le manamboatra an'le tômôbila. Tena tiako manamboatra an'le satria efa nanomboka tamin'ny voalohany mihitsy le fitiavana zany. Dia ny farany lasa manamboatra ohatra zao mihitsy zany, lasa mamorona. Nandiso zany ny ao anivon'ny coopérative ary nilaza fa efa samy miezaka manatsara ny fiarany avokoa ny tompona fiara tsirairay avy.
saingy ny olana goavana misy amin'ireo mpanjifa no manao fanahinina mandrovotra seza raha misy tsy mahafaly azy amin'ny mpamily na ny mpamily mpanampy. Dia miezaka ny mpitatitra tompona fiara manao zay anatsarana ny fitaovana ampiasaina satria fananany tena ireny. Dia miezaka ry zareo manao zay atsaran'ny tômôbilina fa ny saingy-indro kely fotsiny amin'ny resaka kapitonage matetika ngamba rahantsika mahita fa misy ny mpandeha sasany tsy faly amin'ny atao amin'ny resevera ohatra zany dia tonga amin'ilay fiteny hoe mandrovotra seza. Misy na ny anara zao za matetika koa ny anazy ndray mandeha seza atao aorinan'ny devan mihitsy dia tena tonga dia mitatahana lamina dia izay le izy dia tena malahelo anao minaza hoe manao ny seza ngeka tena lafo nefa dia tsy haiko hoe inona mahatonga le olona dia tatahany lamina fotronyzao le sezanao dia mba manentana antsika mpandeha mba tsara le tômôbila tengenantsika dia tokony ho tsara ohatr'izay koa tsika mivoaka avy ao na madio le tômôbila tengenantsika dia madio koa ny tokony hivoaka fa tena misy dia tena ao izy mandrora-paraky mihinana voanjo dia araraka ao ny odim-boanjo tena zavatra hita eny amin'ny fitateram-bahoaka eny zany. Raha pitso amin'ny valora sasany izany hoe aorian'ny fampahalalam-baovao no anarahanao ny antsipirian'iny fandaharana alaliony iny fa izy koa sika dia hivadika amin'ny maresaka avy any ivelany. Anarivon'ireo vahoaka frantsay nidina an-dalambe androany naneo ny atezerany manoloana ny fisisiany ataon'ny gouvernemanta frantsay amin'ny fampiarana ilay andindalana 7 teboka telo momba ny fanavoazana ny fisotrondronono. Fampandehanan-draharaha maro no mikatso anatoerana amin'izao fotoana no ireo fitokonana samy hafa izay saika manerana ny frantsay manontolo. Fanampanazavana eo amin'ny sary ny France 24. Mitombatra ny antezeran'ireo mpisotro ronono frantsay manoloana ny fisisian'ny gouvernemanta frantsay amin'ny fampiarana ilay andindalana 7 teboka telo momba ny fanavoazana ny fisotrondronono. Miamafy ny antsika ataon'ireo mpiasa misotro ronono ny toy andraika alina ny fitokonana nataon'izy ireo tao Paris manakaiky ny anteny miram-pirenena. Anarivony ihany koa ireo niverina nanao hetsika mitovy amin'izay izay manohitra tanteraka ity fanavoazana ny fisotrondronono ity tany Strasbourg, Bordeaux, Rennes. Saika nanao fitokonana avokoa ny akamaroan'ireo mpiasa any Frantsa amin'izao fotoana indrindra ho an'ny anio. Fampandehanan-draharaha maro noho izany no mikatso tanteraka isan'izany ity tompontsoloka ao Nanty ity. Mbola manao ny fitokonana ireo mpiasa. Fitokonana izay tarika amin'ny fikatsoana samihafa indrindra ara-toekarena. Manoloana izay hatrany fangataham-pitsopaham-pitokisana ny gouvernemanta miisa 2 no efa tafapetraka ireo solombavam-bahoaka eo anivon'ny anteny miram-pirenena frantsay amin'izao fotoana. Dia ihany koa mamatratra ny fiarahantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana fiainana tsy nasaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.